Ia faly miara-patsika indray amin'ity fizarana fahatelo ity amin'ny fampianarana ny Microsoft Word 2007 zany a. Ny anarako moa dia Eugène Herniaina ary fizarana fahatelo sahady tsika izao a. Ny tanjona dia hoe vita ny fizarana folo dia mba mahay manoratra mampiasa ny Microsoft Word isika. Raha misy ny fanontaniana dia azonareo apetraka eo amin'ny commentaire eto ambany amin'ny YouTube zany a, fa ezahako valiana ihany. Ny nataontsika farany dia mikasika indrindra ny sélection, hoe miseleksioner na mifidy lahatsoratra na litera ka na koa fizarana ka nampiasaina tamin'izay dia hoe azo atao amin'ny alalan'ny souris. Ohatra hoe izay hoe ny fomba fiseleksionena ny teny anankiray dia tsindriana eto amin'ny voalohan'ilay teny tianao seleksionena, tianao safidiana zany, dia tazomina mandra-pahavitany hoe aiza ny farany tianao alaina dia raha ohatra ka tonga eto zany a dia avotsitra ilay souris. Izay zany no seleksionena. Ohatra izao ity teny anankiray hoe zaraiko ity tsindriako eto aloha eto dia tazomiko dia avotsitra rehefa eto. Efa hitantsika tao amin'ny fizarana faharoa daholo zany a. Raha ohatra ka tsy araka ao ny fizarana faharoa dia azonao tsindriana ity efajoro eto ity fa mandeha avy hatrany amin'ny fizarana faharoa io. Hiditra avy hatrany amin'ny zavatra manaraka ary tsika izany izao dia ny teny malaza hoe copier-coller, izany hoe dika petaka. Ny dika petaka na copier-coller dia fomba anankiray ao amin'ny ordinateur izay ampiasain'ny Word koa indrindra ahafahana mandika teny anankiray sy mamerina azy indray ao amin'ilay toerana izay tianao hametrahana anazy. Dikan'izay zany tsy voatery hoe hanoratra an'ilay izy intsony ianao raha ohatra ka mbola ilaina ilay izy. Ohatra fotsiny tia hanoratra hoe fitiavana ako ary ambany ary dia ito efa mahita hoe fitiavana ako dia io teny fitiavana io zany tiako afindra eto ambany eto. Dia ahoana ny fanaovana an'izay? Dia misy zany ao amin'ny ordinateur araka ilay lazaiko teo ny atao hoe copier-coller. Ny copier-coller dia toy izao: isaky manao copier ianao dia tehiriziny ordinateur io zavatra novidinao io, zavatra noseleksionenao io zany, tehiriziny any amin'ny mémoire-ny any amin'ny presse-papier ny fiantsoana anazy, any amin'ny mémoire-ny. Dia rehefa mandeha any amin'ny toerana anankiray ianao ka manao coller dia atsony avy any amin'ilay presse-papier zany ilay zavatra farany nadikanao iny dia apetany eo. Izay zany ny tena fanaovana anazy. Dikan'izay zany misy zavatra anankiroa tsy maintsy atao dia ny hoe copier aloha dia avy eo ny coller. Raha ohatra zany ka tiantsika ampiharina izay amin'ity teny hoe fitiavana ity dia ny copier dia ito mazava be hitantsika ito hoe copier. Raha ohatra zany tiako apetraka ary ambany ary io dia copier-ko aloha, izany hoe seleksioneko dia tsindriako ilay copier. Dia avy eo mifindra atao amin'ilay ambany toerana tiako hametrahana anazy ako dia avy eo ito akaiky ito indray ny coller. Izay zany dia amin'izay fotoana izay tsy voatery manoratra ilay fitiavana fandroana intsony fa ny copier-ko ilay izy izany hoe tsindriako ilay copier dia avy eo ny coller-ko, izany hoe tsindriako ilay coller. Mazava ho azy fa tsy maintsy seleksionena aloha ny zavatra afindra, izany hoe ny zavatra ho adika. Arakan'izay no mahatonga antsika hoe nianatra an'ilay miseleksioner aloha izay vao miditra amin'ny resaka hoe copier-coller. Ny copier-coller zany dia tsy voatery teny anankiray fa izay zavatra rehetrarehetra seleksioner dia azo copiena dia avy eo koa azo collena. Ohatra izao na ity fizarana iray manontolo ity mihitsy ny arany dia azoko atao ny mi-copier anazy, izany hoe seleksioneko ilay izy dia tsindriako ilay copier dia avy eo mifindra eto amin'ity toerana ity ako dia tsindriako ilay coller. Zay amin'izay fotoana izay ity fizarana eto ity dia miverina eto. Tsy voatery manoratra anazy intsony zany raha ohatra ka ilaina izay zavatra izay. Tsikarintsika angambany fa nampiasa souris tsika teo fa afaka tsy mampiasa souris rehefa manao an'ilay copier na manao an'ilay coller fa mampiasa ny clavier. Hitantsika avy hatrany izay rehefa mandeha maketo ny souris eto amin'ilay copier dia misy soratra eo ambany hoe copier dia entre parenthèse CTRL plus C. Dikan'izay zany rehefa ohatra ka manindry an'ilay CTRL dia avy eo manindry an'ilay C, izany hoe contrôle dia tazomina eo, contrôle dia manindry C dia mitovy amin'ny mikliquer an'ity copier ity ihany zany izay. Izay zany atao hoe copier koa antsoin'ny olona hoe contrôle C. Dikan'ny contrôle C zany dia hoe rehefa seleksioner dia zavatra ity tianao copiena dia tsindrinao ny contrôle dia tazominao eo dia avy eo tsindrinao ny C. Amin'izay fotoana izay zany mitovy amin'ny hoe mikliquer an'ity copier ity ako. Ny coller indray dia rehefa jerevantsika eto dia io misy soratra hoe contrôle plus V, izany hoe
tsindrinao contrôle dia tazominao tsy mbola esorinao ny tanany amin'ilay contrôle dia avy eo tsindrinao ny V. Dia mitovy amin'ny hoe ny cliquer teto ihany ianao. Zay zany tena zavatra mila tadidiana, contrôle C copier dia contrôle V ny coller. Zay zavatra anankiroa zay. Misy zavatra anankiray fanampiny izay tsy dia tena hoe important loatra kanefa azontsika tadidiana ihany koa dia ny couper. Ny couper dia ity zavatra anankiray ity sarina hety ity na hitanao avy hatrany hoe contrôle X. Ny dikan'io hoe couper dia hoe kopiena ilay izy sady miala teo. Izany ohatran'ny hoe hetezana zany ilay izy. Raha manao an'ity couper ity zany dia miala teo ilay lahatsoratra. Izany hoe ny tsy itovizany amin'ilay copier dia hoe ny copier mbola mijanona eo ilay izy fa ny dikany fotsiny no azonao. Fa ny couper dia miala teo mihitsy ilay lahatsoratra sady azonao ny dikany dia afaka manao coller ianao any ambadika. Izany hoe ny couper dia mitovy amin'ny hoe nanao copier ianao dia avy eo ny supprimenao ilay izy. Zay zany ny itovizany. Zay zany ny zavatra anankitelo anankiroa ny tena manan-danja dia ny hoe copier coller. Ary ny fanampiny kely fotsiny ny toerana rehetrarehetra eo amin'ny ordinateur dia azo anaovana copier coller daholo. Izany hoe ny toerana rehetrarehetra dia azo akana ny lahatsoratra apetraka ao eto amin'ny Word. Ohatra fotsiny mandeha atao amin'ny site anankiray ity ohatra na amin'ny internet zany tiako tenenina. Raha ohatra ka misy lahatsoratra tiako apetraka any amin'ny fichier Word any amin'ilay document teo zany ohatra ity zao nalaiko tao amin'ny bible.catholique.org dia misy an'ity lahatsoratra ity andininy anankiray ity tiako ho copiena dia apetraka ary amin'ilay document nosoratako teo dia eto ako tsy manana menu fa mila mampiasa an'ilay clavier tenentsika teo ilay raccourci tenentsika teo hoe contrôle C. Zay ny ilana an'ilay tadiavana ilay contrôle C dikan'iny dia hoe copier. Dia avy eo miverinao amin'ilay document ako dia tiako apetaka eto izy dia manao contrôle V. Zay ny dikan'ilay hoe coller na mitovy amin'ity ihany. Izany hoe rehefa copiena avy any amin'ny toerana hafa zany izy dia contrôle C dia rehefa apetaka izy dia contrôle V. Ohatran'ny efa nitenentsika teo ihany. Tsy voatery soratra ihany kosa nefa fa na dia sary arany dia azo atao. Ho hitantsika ihany moa zany amin'ny manaraka. Zay zany ny atao hoe copier coller. Dia miditra avy hatrany isika aorianan'izay resaka copier coller izay ny endrin-tsoratra. Tsika zao nanoratra teo dia avy eo nanao copier coller an'ity avy any amin'ny baiboly teo ity dia hitantsika fa samy hafa ny endrik'ilay soratra. Ity ohatran'ny hoe ngeza be, ity ohatran'ny hoe kely. Dia izao tena hitantsika izao mihitsy no ivoahany eo rehefa ohatra ka imprimena. Ka ireo zany dia endrin-tsoratra samy hafa na hoe police moa zany ny fiantsonana azy, police samy hafa. Ka ahoana no fanovana ny endrin-tsoratra. Fanovana ny endrin-tsoratra mazava ho azy araka ny efa nitenentsika ihany dia tsy maintsy sélectionnena aloha ny zavatra hovaina. Raha ohatra zany ka tia hanova an'ity soratra iray manontolo ity dia sélectionneko aloha izy. Raha ohatra ka tia hanova an'ity kipantsona ity fotsiny sélectionneko izy. Ohatran'izay zavatra rehetrarehetra hovaina zany alohan'ny hanovana anazy dia sélectionnena. Dia avy eo ity boaty anankiray ity izay hitantsika eto ambony eto ity no misy ny fanovana ny endrin-tsoratra. Misy karazany maromaro ireo. Ity zao atomboko amin'ity G ity dia hoe gras izany hoe matevina. Rehefa tsindriana zany iny dia jereo fa ny matevina ilay izy. Dia rehefa tsindriako indray iny dia miala ilay matevina. Zay zany ireo rehetrarehetra ireo dia ohatran'izay daholo. Tsindriana izy dia matevina, esorina izy dia lasa tsy matevina intsony rehefa tsindriana fandroany. Ity ity indray italika dia mitsivalana izy izany hoe mandry zany, mandry fa tsy mitsivalana. Rehefa tsindriana ity dia mandry ilay soratra dia rehefa tsindriana indray iny dia miverina mitsangana ilay soratra. Dia ity S ity indray dia souligner izany hoe voatsipika. Rehefa tsindriana iny dia voatsipika ilay soratra ary rehefa tsindriana fandroana iny dia miala ilay tsipika. Izay moa zany tena zavatra tena anisan'ny ampiasaina matetika. Fa misy ihany koa tony hoe barré izany na hoe voatsipika dia misy zavatra hafa reto izay mbola azontsika dinihana tsikelikely any aoriana any. Fa ny ankoatran'izay dia ny
endrik'ilay soratra mihitsiny. Ny endrik'ilay soratra zany na ilay pôlisy tena amin'ny fiantsoana anazy a dia ity ambony ity. Rehefa tsindriana ity a dia afaka mifidy a endrin-tsoratra maro ahako. Io dia miankina amin'ny ordinateur, misy endrin-tsoratra betsaka kokoa ny any amin'ny ordinateur sasany, misy vitsivitsy kokoa. Fa na izany na tsy izany a, ao amin'ny Word zany a dia misy karazany maro azonao hisafidianana. Dia ao zany ianao a afaka misafidy. Dia ohatra fotsiny hoe manao an'ity ahako a dia jereo efa niova ilay mpiantsona, lasa ny hoe Constantia io. Afaka mifidy hafa ihany koa ahako a. Tena mahazatra fanaovan'ny olona anazy dia ny hoe ohatra hoe Times New Roman soratana ilay hoe TI a dia hitanao ny Times New Roman dia ohatran'izao izy. Na koa hoe Arial dia ohatran'izao izy. Izany hoe ianao no misafidy arak'izay itiavanao anazy. Fanazavana kely fotsiny anaty fonosana zany a, misy karazany anankiroa ny endrin-tsoratra. Dia misy ny atao hoe serif dia misy ny atao hoe sans serif. Ny atao hoe serif dia ilay rambony kely izay hitanao amin'ny ohatra hoe Times New Roman zao a dia misy an'ireny ohatran'ny hoe isaky ny faran'ilay litera dia misy an'iny ohatran'ny hoe tsipika kely rambony kely iny. Iny zany ny atao hoe serif dia ito atao hoe sans serif. Ity zao a mahitsy tsara tsy misy an'ireny. Ity zao ny anazy ny A tonga dia mahitsy tsara, fa ity ny A somary misy ohatran'ny haingony kely. Izay zany ny atao hoe serif sans serif dia anjaranao ihany no mifidy hoe inona ny endrin-tsoratra tianao, serif sa sans serif. Fa matetika fotsiny a ny fanaon'ny olona zany rehefa manoratra zavatra anankiray dia rehefa ohatra ka hoe serif dia serif daholo daholo, fa ny exception fotsiny zany hoe zavatra miavaka fotsiny zany ny sans serif. Ohatran'izay koa rehefa sans serif dia sans serif daholo fa miavaka kely fotsiny ny serif. Afaka mahita an'izany nareo amin'ny gazety sasany a, rehefa ohatra ka hoe sans serif ilay gazety hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia tena sans serif daholo, fa ohatra hoe zavatra tiany tsindriana fotsiny no serif. Entre parenthèse fotsiny iny fa tsy dia tena ilaina. Izay zany a tia ny endrik'ilay soratra. Rehefa vita ny endrik'ilay soratra dia ity indray a ny angezany. Jereo tsara fa tonga dia hita izy zany. Rehefa ohatra izy ka 10 na 12 13 20 ny Word 2006 moa zany 2007 moa zany dia tonga dia mampiseho anao ny endrik'ilay soratra rehefa ohatra ka misafidy ianao. Dia iverenantsika aloha ilay zoom 100% mba ahafahantsika mijery anazy. Io zany a no atao hoe io zany zao a no atao amin'ny accueil ako mijery anazy 20 zany ny habean'io, ny habean'io pôlisy io. Dia reto indray a 11 jereo tsara hita ambony eto ny habe ny refiny. Raha ohatra zany ka maketo dia hitako hoe 20 izy. Dikan'izay zany a azoko sélectionnena daholo izy rehetrarehetra ity a. Raha ohatra ka tiako atao dia ataoko hoe 20. Dia mazava ho azy tsy hita ny anaran'ilay pôlisy eto satria misy anankiroa mifangaro ireo na ity sy ity, ka za zany afaka misafidy hoe ataoko ohatra hoe ataoko calibri daholo izy. Zao zany dia calibri 20 izy rehetrarehetra. Iny rehetrarehetra voasafidy iny zany azoko atao an'izay zany ilay izy. Azoko atao ihany koa hoe ity teny anankiray ity ataoko gras, dia ity teny anankiray ity ataoko gras sady ataoko italika no tsipihako. Zay. Ireny zany a afaka afangaro, tsy voatery hoe tsy maintsy anankiray ihany miasa fa azonao afangaro. Ohatra hoe ity sélectionnenao dia teneninao hoe ity ataoko 14 dia ataoko gras dia ataoko italika. Dia mbola misy zavatra anankiroa izay mbola azontsika atao ihany koa dia ny lokony. Karazana loko zany misy an'ity anankiroa ity. Ity dikan'ity loko ity araka ny tenenio dia hoe couleur de surbrillance du texte, zany hoe raha ohatra zany ahako ity teny anankiray ity ohatra hoe ity teny anankiray ity ohatran'ny hoe karazany ny fond zany, ny fond an'ilay lahatsoratra le teny ataoko ovaina ny lokony ohatra hoe ataoko menamena dia io izy io. Zay zany, zany hoe sélectionnena ilay izy dia tsindriana ilay flèche kely eto akaikin'ilay loko eto, jereo misy flèche kely io tsindriana dia afaka misafidy loko ato ahako izay tiako.
ataoko ohatra hoe mavomavo mba ohatra hoe hanaitra kokoa zany mazava ho azy fa misy antony manokana mihitsy moa ireny vao apetraka fa tsy hoe apetraka amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia indray ny anankiray indray dia ny lokon'ilay lahatsoratra mihitsy ny ohatra hoe sélectionneko zany ity ka tiako hovaina menamena indray zany io lahatsoratra io dia ito indray izay zany hoe tsindriako ilay flèche kely dikan'ilay flèche kely dia hoe misy safidianana ao ambany ao dia tsindrianao zany ilay flèche kely dia misafidy ianao ohatra hoe ataoko maitsomaitso. Io zany maitsomaitso fa tsy misy fond, ity mavomavo ny fond fa maintimainty ny loko automatique. Afaka afangaro koa ireo ohatra hoe sady ataoko mavomavo ny fond no ataoko grenat no ataoko tsy voasélectionné no ataoko grenat ny soratra. Azo afangaro zany zay. Zay zany ny fanovana ny soratra amin'ny ankapobeny. Raha ohatra zany ka tianao hovaina ilay soratra dia mila sélectionnenao aloha dia hovainao eto. Raha ohatra ka tianao hisorona ny fanovana rehetrarehetra nataonao teo dia azonao tsindriana ity sélectionnena foana araka ny fanotenentsika hatramin'ny voalohany sélectionnena dia tsindriana ity misy soratra dia misy goma misy soratra hoe effacer la mise en forme. Io zany rehefa tsindriako dia miverina hatramin'ny voalohany ahako afa-tsy ilay loko zany hoe ny gras ny italika ny sélectionné zany dia miverina hatramin'ny voalohany daholo. Misy zavatra hafa izay mbola tsy hita eto amin'ity cadre ity momba ny fanovana texte, fanovana ilay lahatsoratra, fanovana ny endriky ny soratra dia ny ahitana anazy dia eto amin'ity flèche kely ity. Eo zany ny fanaovana an'ireto zavatra reto sy zavatra hafa amboniny ohatra fantenentsika teo ohatra hoe ny police ny endrik'ilay police hita eto, ny hoe gras na italika na gras italika dia ny habeny hitantsika eto dia eto ilay lokony izay hitantsika eto ihany koa. Dia eto ny tsipika jereo izao fa misy karazany amboniny zany eto misy karazany hafa ankoatran'ilay tsipika hitantsika teo ity zao ny tsipika hitantsika teo. Eto moa zany tonga dia aseho ny endriny fa mety misy azonao atao koa misafidy tsipika anankiroa na tsipitsipika madinika dia misy effet maromaro izay azonao ampiasaina reto hatramin'ny hoe misy aloka ilay teny na mivohitra ilay teny misy zavatra maro azonao ampiasaina zany reto. Tsy hidirantsika lalina io fa rehefa manandrana ianao dia ity flèche kely ity zany ahitanao anazy. Zay zany amin'ny ankapobeny ny endrin-tsoratra atao amin'ny Microsoft Word. Dia izay indray koa no namarana antsika ny fizarana fahatelo iny dia mametraka velomanao indray dia amin'ny fizarana fahaefatra indray tsika mihaona.